ao anatin'ny fiantomboan'ny taona toy izao kosa dia maro ireo olona izay mitady an'ireny calendrier ireny na dia eo tokoa ary anefa na dia eo tokoa mantsy sy aza ny fandrosoan'ny teknôlôjia dia mbola betsaka ny misafidy mividy an'izay almanaka sy calendrier ny anivon'ireny trano printy ireny. Amin'izao voalohan'ny taona izao dia nilaza ny trano printy loterianina annexe etsy amin'ny esplanade Analakely fa maro ireo mpividy calendrier sy almanaka. Mahatratra 50 mahery tokoa nisan'ireo ho mpividy izany ao anatin'ny iray andro raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra resaka taminay. Na dia eo aza ny fandrosoan'ny teknôlôjia, hoy ity ramatoty dia mbola mahasarika ny olona tokoa ny calendrier sy ny almanaka. Tena mbola mahavitrika tokoa ny olona amin'izao satria ato aminay dia olona mividy foana moa izany ny calendrier. Indrindra indrindra fa ny almanaka raha ho an'ny fiangonana manokana satria sady misy pericoupe isak'alahady, misy datin'andro hitao daholo nantinam-bolana sy ny rehetrarehetra izany hitao daholo dia ilay izy koa nefa tsy lafo dia izay ny itiavan'ny olona azy. Misy makamaro mihitsy aza hoentina makany amin'ny faritany, misy tenin'Andriamanitra vakiny isan'andro dia misy calendrier des poches dia misy calendrier zaraina fotsiny ho an'ny client dia kely ireny izany. Izay ny karazany misy azy izao. Tsy lafo ary mora ampiasaina tokoa ny calendrier sy ny almanaka. Arivo ariary monja dia efa mahazo calendrier afaka atao any am-paosy. Manomboka 500 sy 1000 ariary kosa ny almanaka ary mahatratratra amin'ny 5,000 sy 4,000 ariary ny calendrier spiral misy ny teny nosongaina avy amin'ny soratra masina. Efa mezaka tokoa ny trano printy mba ho feno sy amaliny filan'ny be sy ny maro izy ireny.